Des producteurs prospères pour une nation bien nourrie. Ny fond de l'élevage amin'izao endriny izao dia nifaritana tamin'ny didim-panjakana na ny décret 2017-751 izay mamaritra ny felona izay natao tamin'ny septembre 2017. Misy organe telo zany mamaritra ny felona. Ny voalohany ny conseil d'administration na ny filakevim-pitantanana. Io zany natao hoe organe délibérant na ny mpanapa-kevitra. Dia manaraka izay ny direction générale, ny organe exécutif na ny mpanatanteraka. Ny fahatelo ny agent comptable. Io zany no mikirakira ny fampidiram-bola sy ny famahambola eo anivon'ny fonds de l'élevage. Ny fonds de l'élevage dia établissement public à caractère administratif. Marina fa mampidi-bola ny fonds de l'élevage amin'ny alalany atao hoe redevance. Io redevance io dia azo avy amin'ny vola alohan'ny mpisehatra eo anivon'ny fiompiana amin'ny alalany fanondranana na fanafarana zany hoe importation sy exportation ny produits d'animaux. Ao zany ny intrants, médicaments, ny sakafom-biby koa mety vokatra biby mivantana koa io zany hoe fanafarana sahala amin'ny omby mivady be ronono reny zany hoe animaux vivants. Ao koa ny vola azo avy amin'ny reny location gérance reny fananany ministère andraikitra ny élevage. Ny fampidiram-bola azo avy amin'ny transport koa zany fivezivezeny reny karazana biby reny dia andoavana redevance koa reny zavatra reny. Ny exploitation ho an'ny orinasa misehatra amin'ny élevage rehetrarehetra koa zany anisany mampidi-bola ho an'ny fonds de l'élevage. Tiako manamarika koa fa ny vola ampidiriny fonds de l'élevage izay amin'ny alalany agent comptable, inspecteur de trésor dia miditra mivantana any amin'ny kitapom-bola mpanjakana, any amin'ny trésor public. Dia tahaka izay koa ny fampiasana ny vola. Dia amin'ny alalany agent comptable koa no famoahana zany volany. Manaraka dia inona no zava-bitany fonds de l'élevage nandritra izay fotoana fohy na voatendry ny tale général vaovao izay. Marihana fa nandritra ny 20 volana no tsy nanana tale généraly ny fonds de l'élevage. Rehefa tsy manana tale généraly dia mikatso tanteraka na ny asa satria ny tale généraly no manana fahefana manoso ny taratasy mpanjakana na ny antsoina hoe capacité à signer des actes administratifs. Anisany nampimenimenina ny mpiasa tato zany fahatapahan'ny karama ny mpiasa tato anatin'ny fonds de l'élevage nandritra izay volana maromaro zay satria misy ny mpiasa eo anivon'ny fonds de l'élevage sous contrat de droit privé, zany hoe tsy voatery mpiasa-mpanjakana daholo ny ato amin'ny fonds de l'élevage. Dia nandritra izay fotoana fohy izay ihany niezahana naloha ny trosa isan'izany ny karaman'ny mpiasa izay tsy voaloha. Teo koa ny indemnité ny mpiasa, ny indemnité de cession ho an'ny filakevim-pitantanana ny conseil d'administration izay efa nandritra fotoana maro koa ny tsy voaloha satria tsy nisy mmpanosy ny fandoavana ny ataontsika hoe charge sociale, ny CNAPS zany satria reny mpiasa reny dia tokony andoavana CNAPS. Rehefa tonga ny tale général vaovao dia naloha zany trosa eo anivon'ny CNAPS zany. Marihana koa fa nandritra izay fotoana naharitra roa taona latsaka izay tsy voaloha koa ny trosan'ny JIRAMA, natao ny fampirarahana dia niverina ny jiro. Tsy maintsy naloha nandritra izay fotoana fohy izay. Ny mpanao asa tato anivon'ny fonds de l'élevage tany amin'ny 2024 nisy trosa vitsivitsy izay tsy maintsy niezahana no karakaraina ny fandoavana ny trosan'ny mpanao asa na ny fournisseur teo anivon'ny fonds de l'élevage zany. Amin'izao moa efa mandeha ara-dalàna ny fandoavana ny karaman'ny mpiasa ary misy zavatra anankiray isan'ny zava-dehibe ny fanaovana ny compte administratif ho an'izay taona 2024 izay. Ny compte administratif io zava-dehibe tokoa satria raha tsy mahazo fankatoavana io compte administratif eo anivon'ny conseil d'administration dia tsy afaka manao ny atao PTA na ny budget primitif ho an'ny taona manaraka ny taona 2026. Dia efa vita zany io compte administratif io dia ho aroso eo anivon'ny filakevim-pitantanana zany io mba ahafahantsika ndray manao ny budget primitif sy ny PTA ny taona 2026. Toy izao indray zany ny vinavinan'asa ho tanterahan'ny fonds de l'élevage ho an'ny taona 2026.
Anisany voalohany sy zava-dehibe amin'izany ny tantsoroka ataon'ny fond de l'élevage ho an'ny faritra rehetra arak'izay tratra eto Madagasikara. Ny fanampiana ireo collectivité territoriale décentralisée amin'ny alalan'ny fanaovana fotodrafitrasa maharitra. Misy zany ny fanatsarana ireny fotodrafitrasa ireny, misy koa ny fanaovana fotodrafitrasa vaovao nouvelle construction, toy ny fananganana ny abattoir manaraka ny finitra tokony ho izy amin'izao vaninandro zao. Misy koa ny fananganana reny toeram-pisotroan-drano ho an'ny biby fiompy. Zay zany atao eo anivan'ireny vondrom-bahoaka baritra reny. Misy koa ny fanatsarana ny fanamboarana ny birao izay ametrahany fond d'élevage reny mpiasa eo anivon'ny faritra reny, satria any anivon'ny faritra dia misy ny mpiasa manao izay fanangonana ny ressource ny redevance eny anivon'ny faritra reny. Eo ny fanampiana ny mpamokatra sy ny mpisehatra eo anivon'ny fiompiana amin'ny alalan'ny fanomezana azy fitaovana toy ny petit matériel d'élevage. Zay zany no fanampiana mivantana ataony reny mpisehatra eo amin'ny fiompiana reny, ary omena fampiofanana koa reny mpisehatra eo amin'ny fiompiana reny na formation. Ny fanaovana vaksiny maimaimpona ho an'ny biby fiompy, ao koa ny fanaovana ny atao hoe déparasitage gratuit eo amin'ny sehatry ny fiompiana voakasika mivantana an'izany ny mpiompy eny anivon'ny faritra ny tatsaha-mpiompy manerana ny nosy. Tsy adino anisan'ny asa fanao fanampiana ny direction ny service vétérinaire ny antsoina hoe urgence sanitaire, ny fijerena ny ara-pahasalaman'ny biby manerana ny nosy reny, anaovana atao hoe urgence sanitaire zay. Anisan'ny tsy ho adinoina koa ny fanampiana ny école de vétérinaire sy ny sekoly ambony manomana ho ingénieur eny amin'ny SSA agro eny Ankatso. Marina fa hatramin'izao fotoana zao dia mbola mihizaka manangona ireo besoin eo anivon'ny faritra. Ny afatra tiana ampitaina ho an'ny mpisehatra amin'ny tontolon'ny fiompiana dia mahazo matoky ny tantsaha fa ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fond d'élevage dia anao ny anjara arak'izay tratra amin'ny fanampiana ny mpisehatra eo anivon'ny tontolon'ny fiompiana, satria ampidirinay amin'ny alalan'ny fangatahana maro samihafa izay voahangona amin'ny alalan'ireny direction régionale sy ny direction technique reny ny etaetany tantsaha mpiompy sy ny mpisehatra amin'ny fiompiana, dia ampidirina ho an'ny programan'asa ny taona 2026 mba hamaly izay etaeta ny mpiompy sy ny mpisehatra amin'ny tontolon'ny fiompiana zay. Des producteurs prospères pour une nation bien nourrie.